fifidianana 2020 mitaky ny anavozana ny lalam-pifidianana ny vondrona Eropeanina. Kianja ny 12 Mey rakitra ampitandro filaminana vao maraina. Fahazondalana Atsimo Masoavinandrina mialokaloka ny lehibe ny distrika. Zoma 12 Mey taona 2020 ampifaliana indray itony kilasy Tongoavy nitdiany sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alina ity manasanao mpanajana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao ny raharam-pirenena avy hatrany no isantarantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Nanao ny tatitra vokatry ny fionany tamin'ireo mpiantsehatra ara-politika sy fiarahamonim-pirenena maro ny vondrona Eropeanina androany. Lafinjavatra maro no nivohitra ka lehibe indrindra tamin'izany tokony sy ny fikonan-doha mialohan'ny fifidianana fa ihany koa ny fanavozana ny lalam-pifidianana. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Délégation maro tariny vondrona Eropeanina no tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anaramaso ny fanarahan'ireo toromarika napetraka mikasika ny fikirakirana fifidianana filoham-pirenena ny 7 Novambra hatramin'ny 12 Desambra 2020. Maritra iray volana ny dian'izy ireo ka ifarana ny 20 Mey avy izao. Eo namivantana tamin'ireo siam-panjakana, fiarahamonim-pirenena, antoko politika maro na avy amin'ny fitondrana na ny fanoheran'izy ireo, naka ny hevitra sy ny fanatsarana rehetra ahafana mametraka fifidianana mirindra izay ho atao ny taona 2020 avy io. Lafinjavatra maro no vohitra tamin'ireo fionana ka no mafisina tamin'izany ny fanarahan'ireo toromarika efa napetraka ny taona 2020. Lesoka hitan'ireo mpanaramaso ny tsy fananany iseony ny fahaleovantenany, ny tsy fisiany fahalalana maneho hevitra sy ny tsy famelana ny mpanao gazety hiasa malalaka fa indrindra ny tsy fisiany mangarara amin'ny fampiasam-bola ny antoko politika. Betsaka ireo lesoka izay miainga avy amin'ny lalam-pifidianana ka ilaina fandraisana andraikitra faran'izay aingana toy ny fanavaozana tanteraka nan'ireo fontony lisam-pifidianana ary lehibe indrindra ny tokony irisoana amin'ny fikonan-doham-pirenena ho fanatsarana ny fifidianana amin'ny taona 2020 avy io. Kion-dalana lehibe ahafana manatratra ny tanjona ny fivoriany antenimera amin'izao fotoana izao io raha ny fanazavana. Laram-pameana tokony ho atao vendohan-draharaha ny fanomezana famatsim-bola manokana ny SONI. Mijoro ny vondrona Eropeanina amin'ny fanampiana ny firenena mba hisia ny tena demokrasia amin'ny fanatanterana ny fifidianana. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra izy ireo ampiatra sy ny anao ny ezaka rehetra atanterana ireo toromarika mba hisia ny mangarara sy nitsiny amin'ny fanatanterana ny fifidianana manaraka. Mandidina izay vaovao ny raharam-pirenena izay hatrandry tsy afaka amin'ity fitondrana ity intsondry ny fampiasan-keriny. Aprofon'izany fametran'ireo mpitandro ny filaminana maro atetsy amin'ny kianja ny 12 Mey kanefa fankalazana sy fanateram-boninkazo no ho tanterahana. Leo ary miororo ireo olona teny amin'ny manodidina ho ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety androany. Afitra Sondrabe sy Toky Ramarola. Zavatra tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona tokoa no ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao. Vao maraina dia rakitra mpitandro ny filaminana tetsy amin'ny kianja ny 13 Mey. Tsy miafina intsony ny fanaparam-pahefana sy ny raha matahora fanaon'ny mpitondra. Hita taratra izany ho ireo olom-pirenena teny an-toerana. Dia ohatrany hitako somary alerzika an'ilay akanjo maramara ny olona eto izany amin'izao e. Eto amin'ny partin'ny 13 Mey resahako. Ohatrany sorena ilay olona izany mahita an'ireto ilay miaramila maromaro reto. Mampihena an'ilay risim-pon'ny olona sy ny fitiavan'ny olona an'ilay régime misy amin'izao aloha zava-misy izao e. Ary hatramin'izay nisy foana fa ny endrika isehon'ilay fankalazana zany no miova isakisaka ilay régime na ilay fitondram-panjakana izay nisy teto. Dia teo ihany koa moa zany ohatrany hoe tsy haiko moa na hoe fampandriana fahalemana ilay izy na fahatahorana zavatra hafa ny ao ambadika an'ilay hoe fampisina an'ilay maramara tonga eto izao ilay miaramila zany fa amiko manokana zahampijery manokana dia tsy tokony isy an'izao ilay izy. Fankalazana sy fampahafantarana ny rehetra ny tantara no atao kanefa toy ny basy no arangaranga. Matahotra amin'ny ratsy ataony ny fitondrana rajoelona ka mialokaloka anatin'ny tafika toy izao hatrany. Devoir de mémoire na ny fahatsiarovana an'ireo raha latsaka teto amin'ity toerana ity no atao androany. Dia gaga izay hoe fa iny reto mpitandro filaminana be dia be eraky ny tanàna reto.
te ampiseho ve ny mpitondra fanjakana fa matanjaka ve sa te ampiseho fa sirafeso mandidy ve sa te ampiseho tahaka ny ahoana fa ny zavatra tsapanay sy hitanay dia hoe tena te ampiseho jadona tanteraka ny fitondram-panjakana ankehitriny. Raha zavatra tahaka an'izao tokony malalaka mba ho tantara ho an'ny taranaka faramandimby. Raha mbola izao foana ny eritreretintsika tsy hisy fampandrosoana ao anatin'ny famoretana. Ny fampandrosoana ny fahalalahana ka tsisy lotery androso zany fa ny fampandrosoana dia fahalalahana. Etsy ankilany ny tsy fandriam-pahalemana mirongatra izay tsy izy kanefa ny mpitandro filaminana izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany mampitera-basy sy mampiororo ny vahoaka ary manao herisetra etsy sy eroa atao fitaovana politika sanam-pianambava ireo samy joro amin'ny fahamarinana toa lasa fototrahany mampijoro ity fitondrana ity sisa ny mpitandro filaminana fa raha ny fitantanana sy ny ataon'ny mpitondra dia efa tena tsy mandeha amin'izay izy intsony. Lafim-baovao afa kosa indray dia miato tanteraka ny asan'ireo toeram-pandanjana kamiao rehetra manerana ny Madagasikara manomboka androany. Anton'izao ny tsy fananany fanjakana vahaolana amin'ny fandoavana ny karaman'izy ireo. Aorian'ny roa andro dia itony hetsika raha tsy misy ny valiny ny mahafapo hoy ny fanambarana ny solotenan'izy ireo tetsy Ambohimalaza androany. Mbola avitra solondraibe sy tokitra maro latrany. Mitohy vakana toy ny fampanantenana pokaty ataon'ny fitondram-panjakana ny fitakiana karama ataon'ireo mpiasa manerana ny nosy. Raha ireo teny akatso no isan'ny nahitana ny fihetsiketsehana matetika tato ato dia efa misandrahaka amin'ny sehatra maro zany ankehitriny. Mitaky ny andoavana ny karaman'izy ireo efa bolana ihany koa ny avy eo anivon'ny mpiasan'ny fandanjana fiara vaventy. Izy ireo izay sady tsy misitraka ny latsakemoka izay tokony sitrahan'ny mpiasa ka manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana satria efa misy mihitsy ny ainana fohy noho ny karama tsy voaray. Ratsaivona ny taona 2024 dia naharitra 7 volana tsy fandraisana karama io ary ny afara tamina moizana mpiara-miasa teo anivon'ny toeram-pandanjana iray tao Amaivatanana. Ny fahafatesana noho ny tsy fandraisana karama manao antsoavo izahay ho an'ny fanjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena satria arabaky teny tokoa dia ny miantra manaina ity tsy fandraisana karama ity. Ny point de paix re manontolo eto Madagasikara no iaran'izao grevy izao ary tsy misy miasa mihitsy izahay aloha ao anatin'ny 27 ora manomboka androany ary ny tena tianay dia ny mba handoavana ny karamana isambolana satria tena marary ny mpiasa rehetra. Raha ohatrany tamin'ny herintaona moa zany raha tena mandraina ndraiky ny fanjakana raha ohatran'izay hoe hetsika maro be isan-karazany zay raha tena mandraina ndraiky marina ny fanjakana tokony ho voavaly olana. Ity toeram-pandanjana ity izay isan'ny mampidi-bola betsaka amin'ny kitapom-bola-panjakana tsy azo heverina araka izany ny tsy fandoavana ny volan'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Ty resaka toeram-pandanjana ity dia mampidi-bola 10 tapitra ariary isan'andro. Ny zavatra magaga zany raha izay vola ampidirin'ity toeram-pandanjana fiara vaventy ity tokony mahavoaloha ara-dalàna ny karama mpiasa sy mahavita ny ara-tsosialy ny mpiasa zany izay zavatra izay. Mba ataovy reto izay mba atombombana atsakasy-andavana ny izay valokasa sara ilay mpiasa izay fa tena mampalahelo ary tena mijaly ny mpiasa malagasy raha ohatran'izay foana no iainany zany. Fa rehefa ohatra ka mbola tsy miova ny tsisy fiovana izy dia miditra midingana manaraka indray izahay. Rehefa ny antson'ny tompona andraikitra misahana ny fandoavany karaman'izy ireo izahay dia nambarany fa efa andalana ny famoahana ny karaman'ireo mpiasan'ny fandanjana fiara vaventy. Fananao tatitra isan-taona ho an'ny taona 2024 ny teo anivon'ny paka na ny pôle anti-corruption sampanantananarivo sy Mahajanga androany. Lafin-zavatra maro novoresaka sy notsindrin'izy ireo nandritra izany fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Sakana lehibe tsy ahafana manandratratra ny tanjony ny tsy fampiny vola hoenty miasa ka izay vitany ao am-pelantanana ihany no atao hoy ny teo anivon'ny paka na ny pôle anti-corruption androany. Tsy ampy ny olona manao ny asa ary olana goavina ny fisiny tsy maty manota. Toa vola mena ny paka aloha dia azonay mbara hoe kely tsy ampy le izy nefa le asa lehibe. Ny teniko teo fotsiny zao dia averiko hoe le lalàna vaovao 2021-015 dia milaza fa mandra-pametraka n'ireo pôle anti-corruption ireo fitsarana entina hiadiana amin'ny kolikoly manerana ny faritra enina. Dia raha mandra-pahatonga an'izay zavatra izay mandra-pahatonga ny fametrahana an'izay zany dia izay pôle anti-corruption mipetraka eo aloha manitatra ny andraikiny any amin'ny faritra sasany dia zandratra rehetra zany mila vola izay tsy mandatsy asa
fa dia zay tratrany vola zany a no asa azonay atao aloha. Be dehibe zany ny mpiasam-panjakana ambony izay manana immunité dia izany zany a tena anisan'ny sakana be da be satria manjary somary matoritory eo ilay dossier nefa misy ilay olona hafa tsy manana immunité efa voafonja dia sahirana mihitsy zany no migérer an'izay fa matetika zany a tsy dia mahazo valiny amin'le levé d'immunité zany any amin'ny tsara-panao famitorana na any amin'ny fampanoavana. Nahita fa maromaro dia indrindrandrindra indraindray olona manana mahizy azy ilay izy dia manjary manahirana hoe efa maninona sasany tsy voahenjika ny sasany any am-ponja. Ankoatra io, nasian'izy ireo resaka manokana ihany koa ny mahakasika ny raharaha volamena. Nivoatra nandritra izany fa olona 230 voaroroy amin'ny raharaha fanondranana volamena 370 faingo 5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo ary hotsaraina tsy ho ela. Nalefeny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tsy anosy kosa ny raharaha mahakasika ilay volamena 770 kilao tratra tatsy any anosy Komoro noho ny tsy fahitana trangana kolokolo tamin'ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny Pâques. Nambaran'izy ireo fa fanjikan-dalàna momba ny harenan-kibon'ny tany no hita saingy averina amin'ny Pâques raha voamarina fa misy ny trangana kolikoly. Amin'izao fotoana izao raha io efa marana azy ny mpitsara-panao famitorana efa réglé ny dossier dia atsoatsy dia efa andeha fitsarana mahakasika azy io. Mahakasika indray ny raha volamena 49 kilo izay tratra tao Komoro dia ny famitorana ataon'ny mpikaroka fanjikan-dalàna dia hatramin'izao aloha zany dia mbola tsy nahitana kolikoly ny famitorana izay tonga tao aminay dia nalefa any Anosy ao amin'ny fitsarana Anosy aloha zany ny raha mikasika an'izy iny fa nirina any raha ohatra ka misy indray misy ny famitorana ahitana hoe misy kolikoly mahakasika an'izy iny dia hito mifanaraka zay fa mety zay vao andray lasany Pâques indray izy fa araka ny teneniko teo dia mahakasika an'ilay raha 73 kilo tao Afrika Atsimo dia eo amin'ny 230 eo ny olona voakasika izy iny dia zay no teneniko hoe fa farana famitorana efa hotsaraina izy ireo amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny volana Jona 12 ka hatramin'ny Desambra 2020 tafakatra 430 ny raharaha noraisin'ny Pâques Antananarivo sy Mahajanga Antanana. Olona 560 tamin'ireo raharaha notsaraina 470 no voaheloka ka ny 327 tamin'ireo teto Antananarivo raha tany Mahajanga ny 17 ambiny. Raha ny resaka famitsim-bola dia mitentina 470 sy 2 faingoenina miliary ariary ny lamando any Pâques Antananarivo ny taona 2020 raha ny tatitra nataon'izy ireo androany tetsy Anosy. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray dia ny tranga nalozam-pifamoivozana namoizana ain'olona teny Ivandry omaly tokony tamin'ny 7 alina tanoany. Fiara Mazda iray sy minibus iray no nifandona. Vokatry ny fifandonana mafy teo amin'ny fiara rotonta dia simba tanteraka ilay fiara Mazda. Raha ny loharanom-baovao dia olona 3 namony ainy vokatry ity lozam-pifamoivozana ity ary tsy mbola fantatra ny antony tena natonga ny loza. Entanina trany rehetra mba homailo sy tandrina noho ny famaroany lozam-pifamoivozana ny Siolandy tato ato izay izay saika amoizana ain'olona foana. Fany Ambatondrazaka kosa indray dia simba efa fotoana naritra ny lalana. Miazo ny zanambohitra Antsahalava sy Antsanimarova saingy tsy mbola nisy fanamboarana ihany zany mandrakity ny androany. Manao antso any amin'ny anamboaran'izany mpampiasa lalana sy ny mponina any an-toerana. Mitatitra amintsika izay vaovao izay ny Randrianarivony NBS Ambatondrazaka. Jerepona toy ny tany lalavonina ny aratsin-dalana miazo ny Antsahalava sy Lisy Antsamarovo. Anisany tena mampikolay ny mponina indrindra rehefa vanim-potoana ny fahavaratra. Eto amin'ireny votry ny faritra kanefa dia lasa ataon'ny mpitondra ambanimaso tsy hita ity aratsin-dalana any an-toerana ity. Mitaraina noho izany ny mpampiasa lalana sy ny mponina any an-toerana. Lalana Lisy Antsamarovo aloha zany dia tena hoe tena ratsy mihitsy. Ohatranay mampiasa anazy zany dia hita hoe tena sahirana mihitsy indrindra fa reto mpianatra izay manao fahalalana amin'ny lisy. Ka mangataka an'izy zany amin'ilay mpitondra mba hijery akaiky momba n'ity lalana ity fa tena misaly zay vao. Raha ny lalana no resahana dia fanamboarana ny lalana tena hoe mba tsy ampijaly voaka satria na amin'ny fotoana tiana ienjehana tsy tratra ny fitombon'ny vola lany miamitombo ny moteur misy vira vetivety kely dia manolo piely sy ny namany ka ny hitahitany zany dia namboarana ity lalana izay angamba zany hita hoe raha lalana mihitsy ny fanamboaran-dalana eto amin'ity renivohitra loatra mangoty satria
rehetra loatra mangorana izy ity nefa ohatrohatra ny any amin'ny fokontany ambanivohitra. Any lalana ty Atsamarova ty aminay ty zany moroky makany amin'ny lycée dia tena tsisy fanamboarana mihitsy nefa mba misy école mpanjakana any ambonimbony eo nefa hatramin'izao dia tsisy bijery tsisy mpanamboatra le lalana fa dia mijaly ny mpianatra rehefa fahavaratra manainga zipo manainga pataloha ny lehilahy moa vehivavy manainga zipo ka mangataka anareo zay mba hijery akaiky an'ity lalana aminay ty moroky amin'ny volosy ty Atsamarova ty. Fantatra fa efa nisy vanim-potoana nilazana fa hoamboarina io lalana io kanefa atreto dia mbola mijanona ho fampanantenana fotsiny ihany zany. Tsisy mpijery ny lalana faritra ty aminay ohatrany misy mandrefindrefy dia tsy hita zay marina rehefa tena fahavaratra mijaly be rano tsisy kanala moa zany sisy niny fa raha fatratra mitondra-drano avy any ambonany amin'ny lycée any tsy azo mandehanana fa tonga dia stop misy ohatrany tena manaiky zipo eny fa pataloha miakatra zay ny lalana miakatra ty amin'ny lycée ty. Fa ho tanterahina manomboka ny 12 ny volana May ka hatramin'ny 17 May ho avy izao ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo mpianatra hiatrika ny BEPC ho an'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Mpiadina miisa 26 sy 4 alina no voasoratra anarana hiatrika izany. Miisa 3 kosa ny ivitoerana andray anjara ny adina ara-panatanjahantena. Anisan'izany ny eny amin'ny ANS Ampeflo, ny kianjana Ambohitsaina eny Ankatso ary ny kianjana Larby raha ny loharanom-baovao dia tsy mbola hisy amin'ity taona ity ny taranja iraisana no ny fisiany valanaretina COVID-19 araka izany dia ny taranja ataony olon-tokana ihany no atrehan'ireo mpiadina amin'ity adina ara-panatanjahantena ity. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena izay dia fantatra androany ny anaran'ireo mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny lalao iaonana amin'ny Ghana sy Angola amin'ny fiadinany amboarana Afrika taranja baolina kitra. Misy ireo mpilalao tsy voantso teo aloha no niverina voantso indray ao ihany koa ireo mpilalao vaovao. Mitatitra amintsika izay vaovao izay Onjalalaina Raneva Manana sy Andry Rakotomalala. Nivoaka androany ny anaran'ireo mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy taranja baolina kitra. Ireto lisitra ireto izay hiatrika ny lalao iaonana amin'ny Ghana sy Angola. Tafiditra ao anatin'ny lalao andro voalohany sy faharoa amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika taranja baolina kitra ireo lalao roa ireo. Araka ity lisitra ity, misy tamin'ireo mpilalao tsy natsony mpanazatra teo aloha no natsony mpanazatra Nicolas Dupuis indray. Anisan'izany Abel Lanissé, Jérôme Mombris ary Thomas Fontaine. Misy indray kosa ireo mpilalao vao nantsony andrafitra ny ekipa ary misy roa izy ireo. Mbola notazomin'i Nicolas Dupuis andrafitra ny ekipa ihany koa ireo mpilalao avy eto an-toerana. Anisan'izany Rado Razafindraibe, Tantely Randrianiaina, Lalaina Rafamezatsou avy amin'ny CFFA. Itazona an-toerany mpiandry Tsatokazo, i Melvin Adrien, Razaka Nirina Rakoto Asimbola ary Mathias Randriamamy. Eo amin'ny vodilarana kosa misy an Silvio Wasero, Thomas Fontaine, Jérôme Mombris, Fabien Boé, Rado Razafindraibe, Bertrand Dorian, Rémi Vita ary Tantely Randrianiaina. Eo amin'ny ampovoan'ny kianjo Loïc Lapousine, Abel Lanissé, Marco Ilemaharitra, Ibrahim Mamada, Ryan Ravelson, Lalaina Rafanomezantsou, Rado Andriamanjato ary Herbastien. Misy avaly mirahalahy kosa ireo mpanafika izay ahitana ny Vavy Paulin, Dziva Rakoto Armalala, Julio Donissa, Arnaud Randriamanantena, Fanomezantsou Tsilavina, Alexandre Ramalingom, Fabrice Rakotondraibe ary Carolus Andriamanitsinoro. Anisan'ireo mpilalao teo aloha tsy voantso intsony i Lalaina Nomenjanary Naibolida ary koa i Bapasy. Raha tsy aivina dia atao amin'ny voalohany volana Jona ho avy izao ny lalao voalohany iaonana amin'ny Ghana any Cape Coast ary ny fahadimy volana Jona kosa ny lalao ifandonana amin'ny Angola izay atao etsy amin'ny kianja Mahamasina. Maresaka avy any ivelany kandida iray no efa nanambara ny filantsako vidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena atao any Gabon amin'ny taona 2024. Efa saika miroso amin'ny fitetezam-paritra avokoa moa ireo mieritreritra ny rotsaka ho kandida any an-toerana. Na izany aza nefa dia tsy mbola namoaka daty voafaritra anaovana izay fifidianana izay ny gouvernementa gabonais. Onjalalaina Raneva Manana sy Andry Rakotomalala. Nanao fanambarana milaza amin'ny filatsahako fidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy any Gabon ny évêque Mek Jokante androany. Tanjon'ity kandida ity ny anorona fiarahamonina miray saina sy miray hina. Izy izay mivohy ny fitiavan-tandrazana. Efa filoha lefitry ny filoham-pirenena Gabonais teo aloha Omar Bongo ny tenany
ary nanomboka tamin'ny taona 2000 no nirotsaka tamin'ny sehatra politika tany an-toerana. Efa niteraka ahiahy ny amin'ny fisindrom-pihavanana teo aminy sy ny filoham-pirenena teo alohany efa io fiara-miasa akaiky io ary mbola anaovan'ny mpanao politika gabonais Antsoavo nijerena manokana mahakasika izay. Mitaky ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara ny Gabon moa i Mek Chokanty. Zava-dehibe io izy satria ny fifidianana madio no miantoka ny fiarovana ny tena safidim-bahoaka marina ary koa ny filaminan'ny firenena. Na dia efa nilaza ny filatsaka hofidiana aza nefa ity kandida iray ity dia tsy mbola namoaka daty anaovana izay fifidianana izay ny gouvernemanta gabonais. Toy izay ihany koa ny daty irosona amin'ny fisoratana anarana sy ny fanavaozana ny fisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana. Efa nanomboka mihetsiketsika avokoa moa ireo izay mieritreritra ny rotsaka hofidiana manao fitetezam-paritra any amin'ity firenena afrikana ity ary anisany misongadina amin'izany i Mek Chokanty. Amin'ny taona 2024 no iroso amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay ny any Gabon. Fa naneho ny heviny mikasika ny fanambarana nataon'ny vondrona Eoropeanina mifandraika amin'ny fifidianana androany avy amin'ny antoko politika tiako Madagasikara. Araka ny fanambarana dia no mafisiny fa tsy ny mpanohitra sy ireo vondrona politika ankilany irery andry no mitady vahaolana ny amin'ny tsiverena ny tsy fanaran-dalàna mandritra ny fifidianana afa mandray andraikitra feno amin'izany ihany koa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Fanadiadiana. Notakiny teo anivon'ny fanoherana foana ny tokony irosona amin'ny fikaonan-doha mialohan'ny fifidianana ampirindry izany araka ny tokony ho izy ary izao mbola nao mafisy ny vondrona Eoropeanina izao. Tsy tokony isy halangalana manoloana izany ny rehetra indrindra ny fitondrana hoy ny solom-bavim-bahoaka. Vanody zany eritreritra fa tena ao anatin'ny fotoana mbola mety tsara anatanterahana an'izany dingany fanavaozana ny lalàna izany. Eo koa ny resaka fanavaozana lisam-pifidianana izay nresahantsika teo dia aty amintsika ny baolina ary misaotra ny mpiara-miombona antoka rehetrarehetra mbola mampiseho fahavononana miakompagnie antsika miara-miasa amintsika amin'ny fanatanterahana zany rehetrarehetra zany. Ka araka ny antsika teo tsy fitondrana irery no natao anatanteraka lizy izay mihitsy no ialana mba tsy handeha amin'ny endrika unilatéral fanaovana an'ilay izy fa misy ilay fikaonan-doha aloha izay ilay resaka teo ampy ny enimpolo andro izy ahafahana manatanteraka an'ilay fikaonan-doha dia ahafahana miara-mamoaka ny mpiatsehatra rehetra na ny mpitondra na ny mpanohitra na ny fiarahamonim-pirenena miara-mamoaka ny hevitra entina hitondrana sy hikarakarana fifidianana zany hoe tsy ny fitondrana irery no andrasana fa isika rehetrarehetra. Efa hita izao fa tapa-kevitra avokoa amin'ny tsy maintsy irosona amin'ny fikaonan-doha-pirenena ny rehetra. Andrasana araka izany ny avy eo anivon'ny fitondrana izay mbola miziriziry sy miavaka amin'ny maro. Mila manaiky sy miaino ny rehetra izy ireo raha tena vonina hanao zavatra ara-dalàna sy maneho ny demokrasia marina ka ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy sy ny firenena marina no atao fa tsy ny tombotsoan'izy ireo fotsiny ihany. Anisy hoavinandrinina amin'izao fotoana izao ny bureau politika miandry ny valin'ny fangatahana anatanteraka ny fameloma maso ny antoko tim ny alatsinainy ho avy izao any an-toerana mitatitra izay vaovao izay Germain Menjanary sy Mano Randriamalala. Eto amin'ny bureau-ny distrika Soavinandrinina no misy anay amin'izao fotoana izao zany hoe aty amin'ny faritry tasy no misy anay ao anatin'ilay hoe fakana ny valin'ny taratasy fangatahana izay napetraka ny antokotoko Madagasikara amin'ny fameloma maso na ny fionana ihany koa ho an'ny mpikatroka eto amin'ity distrika ity. Tamin'ny rayora no tonga teto amin'ity toerana ity ny délégation izay iraka avy amin'ny Filomary Karavalomanana anatanteraka izay fakana ny valin'ny taratasy izay hatramin'izao amin'ny efatrora latsaka 10 minitra izao mbola tsy nazahoana valiteny ny avy eo anivon'ny bureau-ny distrika. Raha hitantsika moa zany dia mbola samy miandry eto ivelany ireo délégation ireo manaraka ny tena zava-misy marina ety an-toerana. Famelohan'izay dia ndao aloha arahantsika hoe inona ny zavatra nitranga tao anatin'ny fahatongavana iteto satria vao tonga ireo délégation ireto avy hatrany dia namonjy ny bureau-ny distrika nitondra ny tena zavatra nisy sy ny etaetan'izy ireo amin'ny fahazahoana valiny ny amin'izay taratasy fangatahana izay toy izao ary ny zavatra nitranga tao anatin'izay. Misy
misy demande napetraka rety namana rety fa nagataka demande ampiasany toerana tsy natsainy ifakarabatra ataona amin'le parti aty dia misy telefôna voaray tamin'ny maraina hoe vorona hoe misy dia mahalain'le izy dia izay natolavanay zany hoe tany an'le vala mitena tena zany andray an'le vala mihitsy andray an'le vala le izy a ndraisina petro eto moa zany a secrétaire mpandray courrier ndraisinay le izy a dia nalefa ao amin'ny chef dia mbola miandro valiny ao amin'ny chef ndraisaoe tamin'ny maray tsy napetonareo efa ndraisaka tamin'ny chef teto izy tamin'ny maray fa izy ao zay zao tsy haiko tsisy ofa hoe am'izao izy miditra na atinge résidence mihitsy ambadika eo zany izy tsy haiko izy nanao tsy ao zaho koa mbola eo voatonga d'accord afaka andrasanay andrasanay eo amin'ny sedanareo zany satria miandrasany nareo koa va tsy androany dia va tsy miasa intsony tsy miasa sabotsy nareo zay no tsy fampiletsy na latsinay dia aleo lasanay eto aloha zany fa oary zany résidence ako izy moa zany teo ray zany iny moa zany zavatra nitranga amin'ny roora no niditra tao anatin'izay toerana fandraisana izay na ny brao moa zany ireto délégation ireto saingy atramin'izao ia zany hoe amin'ny efatrora andraisanay ity oronampeo ity tsy mbola misy ny fandraisana ireto délégation ireto fa dia miandro aloha zany satria raha ny fanazavana zany nataony ireto délégation ireto dia hoe tsy maintsy ho azo androany ny valin'izay ho an'ny mpikatroka tiako i Madagasikara rehetrarehetra mba hahafahana manatanteraka izay fiaonana izay ny fanontaniana mipetraka ihany koa manoloana ity tranga ity dia hoe amin'ny firy no fotoana tokony hahafahana miditra ao anatin'ny toeram-piasana zany ho an'ny mpiasam-panjakana raha ohatra ka hoe amin'ny rora ny tonga amin'ny efatrora latsaka folo mbola tsisy mandray eo zany ny fanontaniana mipetraka hoe inona marina no tena andraikitra ireto mpiasam-panjakana zany raha tahaka izao avokoa ny brao manerana any Madagasikara fa mampisaisaina ho antsika vahoaka malagasy ny zavatra tahaka izao satria raha brao politika aza no maka zavatra tahaka an'ireny ohatran'izao no fijaliana mahazo an'izay valiteny izay maika ave fa isika vahoaka madinika isika vahoaka tsotra anao ahoana no avy ny firenentsika raha tahaka izao foana ny zavatra mitranga eto amin'ity Madagasikara itsika ity ho ampitaina aminao eto ihany moa ny toy ny fivoarana ny vaovao izay ho azonay rehefa avy eo fa dia aza misaraka amin'ny fahitalavitra MBS hatramin'ny 10:00 teo dia tsy mbola nahazo ombaly ny teo anivon'ny distrika momba ny fangatahany Antokotima ity andrasanay ny valiteny ho ireo délégation tatitra izay vaovao izay trany Germaine Menjanary sy Manovra Andriamalala taoriny ny fiandrasana elabe teto anoloan'ny Brony district ho an'ireo délégation avy amin'ny Antokotika Madagasikara ireto rehefa tonga tamin'ny efatrora dia tahaka zao no zavatra nitranga nivoaka ny efitrano ilay sekretera ny avy eo anivon'ny district ary nilaza fa tapitra ny ora fiasany tsy nanaiky hatramin'ny farany ny délégation avy amin'ny Antokotika Madagasikara fa tsy maintsy niandry ary tsy maintsy miona amin'ny lehibe ny district mba ahafantarana ny tena fanapahan-kevitra mahakasika ny zavatra ho atao ny alatsinainy izao dia ny fameloma maso na ny redynamisation ho an'ny Antokotika Madagasikara nambarany solombavam-bahoaka Fidèle Razarapierre sy ny délégation niaraka taminy fa ny taratasy sy ny valiteny avy amin'ny lehibe ny district no andrasan'izy ireo ao anatin'izao fiaonana izao rehefa tonga tamin'ny 10:00 dia niditra ny toeram-piasany ny lehibe ny district ary toy izao avy hatrany ny fampiresahana teo amin'ny rotonta Secrétaire Razarapierre isakoa mbola tsy ahalalànareo niandrenao zay io fa hoe misy fivorenana miaraka tamin'ny MC dia zay nanao dia mandeha aminareo ny timona par rapport amin'le hoe programme anay zay ie lamatsiny aloha fa tena misy contretemps tany nandikany miarana rivo mihitsy teo foana tamin'ny maraina ka hoe après-midi le izy dia zay tsy mahazo resaka n'le zareo fa mbola ivory zay dia rehefa mivory zany zay dia zay vao azo zay kosa ny teneniko anareo hoe itsika samy eto tanàna dia mbola ivory dia afaka atsoko nareo na ohatran'izany fa zao zao olona ngeza be zao no entinareo ampirorana aty ve sa kosa ka zay kosa moa resaky tsika nakato mihitsy namonjy anareo
dia hoe zay dia zay zao mbola ivory a ny namanay mbola tsy ampy ny ananankiray ie dia ka le izy a na tonga anay hoe le nakaty mihitsy zany satria miandriandry le izy a tamaray dia hoe androany any le mizorovorabla zany hoe assurena tsara zavona le valy nareo dia andronay zay zany nakaty dia miandry antsika miandry zay raha tonga anay hoe après midi mihitsy tsy hoe androany iny le misy de le réglementaire koa e tsy hoe tsy maintsy androany de toute façon zay mpiray-tanàna eto mifankahita azonareo dia mbola ivory zay mbola anana dia aveo mena ianazy ihany le izy fa tsy iny zany tsy maintsy valide zay itsika mbola anaty temps réglementaire tsara mbola afiry heure zao zay nde le izy fa zao nareo lanikadona manay mihitsy zany satria zay lalàna sy fankahitana fotsiny dia satsika koa mbola tsy niresaka dia mba miresaka aloha eto zany anona anazy hoe satria zareo no resaka anazy zareo mampita ohatrany zavatra miampita le karaha ohatra ndray resaka mihitsy inona zany tiano le demande fotsiny angeny raha nay valiny inona zany valiny ka le valiny oa le valiny aloha tsy hozao kosa hoe tsy hoe tsy androany satria le fandehany a mbola ivory zany zao zay dia rehefa mivory eo zany zay any dia manapaka zay zany sur la base hoe zay rehetrarehetra près aiaiai non au caméra kosa mba fantatra fa hoe zone rouge ty kosa aloha eny zay mitondra journaliste fa tsy hoe olona mpakasary tena leo mijanona journaliste efa folo izy zavatra tao fa tsy mety journaliste io a mafaka makasary foana satria anatin'ny asany zany satria non fa ty kosa anatin'ny asany zany journaliste manana carte io carte an'iny mamela anazy dia iny fa le demander ma permission d'abord bureau-mpanjakana ty madama tsy bureau-mpanjakana ty andraso aloha tsy bureau-mpanjakana ty fa résidence anatiny fotsiny io fa ny bureau zay ka io tsisy olona miasa any dia atiny zay zany efa manaraka le zavatra teneninao hoe ozy ianao ivorinareo ivorinareo a dia misy ianao io tsy maintsy valiny iny dia iandry an'izay valiny zay zany zay fa itenenao hoe raha tsy androany le valiny a dia ody zay fa raha ohatra izy anao mety androany fa alilalina zay le afaka matoretsebe fa dia andrasana ihany le valiny afafaka kokoa manko zay zany marainy le valiny le valiny zany zay tsy aniranareo hoe zao valy anareo manao ny asanareo ara-dalàna fa le valy fotsiny lalina eny anao fataty aminareo zay dia mila mahazo valiny zay fotsiny ny ndrazana madama dia nanovatra tira hoe dia valiny dia retsy namandretsy efa fatany zany mbola valiny fa mbola misy azay eno a dia zay zavatra zay nge le nazavakanao teo hoe rehefa miteny fotsiny hoe tsy maintsy valiny iny a raha ohatra ho izy nareo vitanareo androany dia andrasanay ho a fa ohatra izy anao tsy vita androany fa rapitso dia ody aloha zay dia miverina indray zay rapitso mivaly zay zany tia azo valy dia le valy aloha tsy azo fa mbola ivory dia zay eritreretrareo raha ohatra moa zany za koa tsy teny hoe tena tsy maintsy homeko androany na ohatra zay fa za efa niainga tamin'le hoe zareo eto iangy de toute façon ameko andry zareo nge le valiny atsoko izy ohatra raha hoe alina na ohatra zany a dia afaka communiqueny aminareo nge au lieu de hoe manahirana mahihany manko ny zareo no manahirana zany fa tsy sambokazy zay afaka mijanony etsy ampefy ampefy misy toerana vatorina fa tsy hoe bolana ohatra ka hoe zay fa trano afaka torinika dia zay fotsiny fa zay zany tia azo an'le valiny avy any aminao ny zava-dehibe aminay zany a dia nametraka fangatahany zay a amin'ny matompona andraikitra anareo zavatra normal be zany a zay manaja lalàna dia miandry valiny avy any aminareo zay mahazo valiny avy any aminareo zay a dia zay ny zavatra andrasanay ininona le valiny a fa tianay zay amenareo valiny dia zay arany aloha dia aleo aloha zay zany dia tsy maninona afaka omeko anao ny numéro dia amizay ngamba tsotsotra kokoa efa nameko ny secrétaire-nao taty le izy minanao aloha 034 05 dia amizay a afaka teneninao za hoe ity efa valy izy afa nameko an'le namanareo any dia alainay any amizareo
tokony hoe izy raha le datin'le demande événement latsinainy rehefa mipromettre mihitsy izy fa tsy maintsy mamaly efa mety amitsika zay. Atreto aloha zany dia tena mbola tsy fantatra mazava ny faraisana fanapahan-kevitra ho an'ny avy eo anivon'ny distrika mahakasika ity fangatahana alalana nataony Antokotoko Madagasikara ity. Nanamafy kosa ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera atao anatin'ny fampiresahana izay nataony fa ilaina ny fanajana ny olom-pirenena eny fa ny fanajana ny antondraharaha-mpanjakana fotsiny aza ao anatin'ny zavatra tahaka izao. Nanamafy mantsy raha ny vaovao azo fa efa tokony tamin'ny maraina ny fampidinihana teo amin'ny OMC sy ny lehiben'ny distrika ny ariva iny anefa mbola tsy nisy izay fionana izay ary nilaza ny lehiben'ny distrika fa mbola ampivory ireto OMC ireto andrasantsika ny fivoaram-baovao. Iverina eto Antananarivo isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Notsipahy ny solombavambahoaka voafito tamin'ny anarany Antokotima ao Antsirabe voalohany. Ny tolo-dalàna mikasika ny ITG. Tsy ekena ary tsy azo ekena mihitsy ny fandanin'izany hoy nambarany satria manosika ny tanora anatao fon'izany ka anentana ny solombavambahoaka hafa mba hijoro anohitra ny fandaniana ity tolo-dalàna ity. Afitra Sondraibe, Toky Ramarila. Androany no fotoana ny fanomezan'ireo fikambanana maro hitakin'izy ireo ny ampidirana ny tolo-dalàna mikasika ny ITG ao anatin'ny ordre du jour eny amin'ny anteny meram-pirenena. Tonga nanoloanan'ny anteny meram-pirenena nanao akanjo fotsy izy ireo nanao izany fitakiana izany izay nahitana karazan'olona sokajiana homanina ny toerana eto amin'ny firenena. Isan'ny nanosika azy ireto tamin'izany ny firongatry ny fanolanana amin'izao fotoana. Tsy vitany hoe tratra ny herisetra amin'ilay resaka viol ankizivavy fa mbola hoe tratra ny hazo fijaliana hitondra ny voka tsy nirina iny mandra-pahafatiny. Dia noho ny anton'izay dia omena safidy malalaka ny reny. Tsy tereny izy rehefa hitazomin'ilay zaza amin'ilay viol anteneniko eto. Amin'ity andro androany ity ny olona ny reny marary sy le akizy ao anatiny izay fantatry ny dokotera fa efa tsy ho velona izay ny anton'ity lalàna ity. Ny vahaolona dia mifampiarana sy ny fanamafisana ny sazy atao amin'ireo mahavanina ny loza hoy kosa ny solombavambahoaka Tim. Tokony ho rariny sy nihitsiny dia manamafy ny penina zany amin'ireny fanolanana zaza tsy manatsiny ireny. Zay ny tokony lalàna ho atao raha ny rariny sy nihitsiny ary zay ny tokony hoe hietsiketsehana anaovana atelier maro samihafa indrindra eo anivon'ny fitsarana. Tsy ny ambahamba ihany koa ny tena ny laza fa tsy ho isan'ireo mpiray petsapetsy amin'ny fandaniana ity tolo-dalàna ity. Hijoratra amin'ny farany tena ny anohitra izany. Lavoko akitsirano kategorika be mihitsy izany ny tena solombavambahoaka be voalohany hoe tsy andany io lalàna io na hiditra amin'izao fotoam-pivoriana izao io lalàna io satria amin'ny malagasy dia lahatokana ny aina. Amin'ny malagasy amin'ny olombelona rehetra dia hoe an'Andriamanitra ny aina indrindra amin'ny maha-kristiana ka zany aina zany tsy aniraka mihitsy ny olona amon'olona ny tenako solombavambahoaka fa za dia andresy lahatra ny tsy andaniana lalàna io na amin'ny endrin'inona na amin'ny endrin'inona. Raha ohatra ka misy katsy azo anoarana na tranga tsy azo anoarana zay ny dokotera ny mahalala azy tsy ambaratelo ny dokotera zany. Ohatra hoe le fisian'le voaka mety amoizana ny ain'le reny dia anjaran'ny dokotera zany prerogativana dokotera zany. Mbola miteraka adevitra be hatrany ity resaka ITG ity eto amintsika. Eo ny fiarahamonina maha-malagasy izay isan'ny voatoitohana ao anatin'izany. Fa indrindra ihany koa ny fanarahana ny tsiodrivotra avy any ivelany izay saika hita taratra fa mamotika tsikirikelin'ny fiarahamonina malagasy mihitsy. Ny afaka ny fanamariana ny daty ny 12 Mey nataony antoko politika natiora androany. Tamin'ny alalan'ny fanomezan-dra tetsy amin'ny HCR no nanamarian'izy ireo izany. Tamin'ny tietsika ity ihany koa nanovan'izy ireo jery-totika ny raharam-pirenena ankehitriny sy ny nanovan'izy ireo antsoavo ny amin'ny tokony sy ny fitohanandoha-pirenena fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Prince. Miara-mahita ny fizotry ny raharam-pirenena ny rehetra amin'izao fotoana izao. Reraka rehefa tena miady rery ny malagasy manoloana ny tsy fahombiazan'ny fitantanana ny firenena ankehitriny hoy ny teo anivony antoko natiora. Marary ny sosialy ny mponina miaina anaty fantrana sy fahasahiranana lalina. Tsy androso isika hoy ny filohan'ity antoko ity raha tsy mbola vonina irahina sy aramentana ny malagasy. Ny omaly tsy miova ihany mantsy ary vao maika azany amafy ny fahasahiranana amin'izao. Miantsony sy ny fifampidinena andatabatra boribory araka izany izy ireo manoloana izao toejava misy izao. Ka noho izany miantso
ny tsirairay mba hitondra ny anjara brika ara-tandrify avy ary ilaina ny fokaonandoha pirenena dia miantso ny fitondra fanjakana koa hoe fotoana re zao a tsara no miresaka tatabatra boribory a aloha esorina amin'ny miantonkena maso satria firenena iraha manany ty zay dia vonona ny fampiresaka amin'iza na amin'iza ny antoko natiora ny afaka ny fankalazana ny daty ny 17 Mey 2017 izay no marin'izy ireo tamin'ny alalina ny fanomezan-draha mamaim-poana tetsy amin'ny AGRA ny maraina teo izay nanome raha mameaina ka antony goavana nanaovan'izy ireo izany entina nampiny ireo mila fitsaboana dia betsaka ny olona miditra amin'reto fitobiana tony dia ny hôpitaly izany dia nanapa-kevitra moa ny antoko natiora nanao an'izao fanomezan-draha zao ankehitriny zay a no ny fitiavana lehibe tokoa amin'ity firenentsika malagasy ty ka ny zavatra tianay ampitana amin'ny tsika vahoaka malagasy dia tokony raha initsika anatanteraka an'izany fanavotana n'ity firenentsika ity zany satria efa latsaka katerena ka hatraty amin'ny resaka fahasalamana no tokony mijerevantsika ary hatrany amin'ny resaka fiarahamonina ihany koa mijerena daholo zany efa mialipatrana manerana nosy ny antoko natiora izay ao anatiny RMDM ary manaraka akaiky ny vizotry ny raharam-pirenena ankehitriny mijoro anohitra ireo tsy mety rehetra eto amin'ny firenena ahafahana manala ny fahasairanana hiaina ny malagasy fato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity kosa ny hitondrany Zavandria Mahefa sy Andry Rakotomalala aminao ireo tepoka ny songadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja ho any androany volana vitsy tsy atongavana amin'ny fifidianana eto Madagasikara efa manao ny fomba rehetra anakomana ny tsy mety rehetra nandritra izay fotoana nitondrany izay ny Florajoelina sy ny ekipany miezaka maka ny fon'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitokanana fotodrafitrasa sy ny famorina olona etseroa ny mpitondra ankehitriny fantatry ny mpitondra nefa fa efa tsy matoky azy intsony ny vahoaka ankehitriny hoy ny mpamakafaka politika Fanny Razafimanantany ny en-tête logo an'le TGV couleur TGV dia ao secrétaire national ao sénateur ao solombavom-baoaka ao anatin'le faritra loatra mangoro dia io le gouverneur amin'ny faritra loatra mangoro dikan'izany le gouverneur zany dia irakiraka ara-politika irakiraka ny filosin'ny TGV zany le gouverneur rehetra zany dia efa tsy mampisy ny égalité des chances na samy candidat zany satria mifangareo le volam-panjakana ho amin'ny fitatana ny lanilay fampandehanana n'le atoko dia hoe manasa mpiatrika sy mipanohana ny filohan'ny Rajoelina dia etsy le sarin'le SN vice-présidenten'ny assemblée dia ato le sarin'le président ho an'ny mpanohana ny filoha dikan'izany ane zany avoaka tsikelikely le imazin'le président candidat zany le président na dia tsy tokony ary olokoana ao anatin'ity afisy ity satria tokony hipetraka amin'ny maray aman-dreny malagasy azy zay tsoko tsy manana tsy tokony isy appartenance politique ho finy le filohan'ny république antsony ny texte no milaza an'izany fa efa lasa mangala dia mangala-pinana le fitondram-panjakana fa tsy mahandry ny 2023 satria fatana fampiritana vitesy izy fatana fa bloqué izy déçu amin'ny vahoaka sy ny rehetrarehetra dia mitady angle izy ahafahany manarina an'izay dia mamorona fitokana ny etseroa zay tsy makaiza loatra izy ary le vola lanina n'le fitokanana raha mibetsaka mihoatra n'le vola lany amin'ny fanamboarana asa akoatra izay moa dia voaresaka nandritra ny fandarana ihany koa ny makasika ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny ny toekaren'ny Madagasikara fa indrindra ny raharam-pirenena izay mifamafao amin'izao fotoana izao tapitra ny fiarana tombokilasy tombovavy mankasitraka fiainanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany toy ny mahazatra dia global news avy hatrany no rahanao ao arian'izao fampalalam-baovao izao manaraka izay kosa ny horonan-tsary mitohy agli togons izay kosa no lohateny horonan-tsary indray miseho atolotry ny fahitalavitry ny NBS anao anio alina manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-baovao tombokilasy tombovavy mame fotoananao amin'ny rampitso indray veloma tompoko